Un petit bijou perdu au cœur de l'océan Indien, l'île de Madagascar est une destination à très fort potentiel touristique. Ce pays a tellement à offrir, donc notamment d'un point de vue culturel. Il a pu hériter une culture très riche, très ancienne, mais surtout très diverse. Et cela reflète dans la gastronomie. En effet, la cuisine malagasy est une cuisine très variée, faisant appel à tous les sens. Donc on trouve dans ces plats des touches asiatiques, indiennes, européennes, africaines, créoles, mais aussi comoriennes. Voici justement un dessert typique, un délicieux goûter dont la recette est partagée entre l'archipel des Comores et les régions au nord et au nord-ouest de l'île de Madagascar. Donc un gâteau à essayer absolument lors d'un séjour ici. Ainsi donc nous avons l'honneur d'accueillir Madame Nicole de la Gargote Pak 67 hectares. Elle sera parmi nous aujourd'hui pour nous apprendre comment procède-t-on si on veut réaliser du très bon goudj-goudj. Donc j'espère bien que vous avez hâte, tout comme moi, de découvrir cette spécialité du nord de Madagascar, donc le gâteau de riz au coco et aux épices de Madagascar. C'est sur Canal Austral et c'est maintenant. L'art culinaire malagasy est un des aspects les plus appréciables du pays. Il y a tellement à découvrir à Madagascar que les vacanciers ne savent plus où donner de la tête, sans compter qu'il varie d'une région à l'autre. Synonyme de plaisir, faisons appel à tous nos sens, le parfum de la cannelle et de la noix de coco rend encore le goudj-goudj de Madame Nicole meilleur. Originaire de Manchsar au nord de l'île, on l'a rencontrée à 67 hectares au cœur de la capitale malagasy où elle vend quelques spécialités culinaires venant de cette région, d'où sa ville natale. Apprécions. Miarabantsika rehetra nareo solotenan'ny Canal Austral tonga soa eto Madagasikara tonga eto aminay Antananarivo ato amin'ny tokantranonay 67 hectares ampitany mosquée Aboubakar afasin'ny hôtel Manga eto amin'ny parking 67 avaratra Atsinanana no misy atsika amin'izao fotoana izao. Zay moa zany dia manao gargote no tena afantaran'olona anay, manao sakafo isan-karazany, mofo isan-karazany, zay afantarana ny olona avy any amin'ny faritra avaratra. Amin'izao fotoana izao singantsika manokana ny goudj-goudj zay ho prezententsika eto, ny fomba fanaovana azy manomboka amin'ny voalohany ka hatramin'ny farany. Dia mirary anareo anaraka hatramin'ny farany ary rehefa mavita izany zay dia afaka mianatra mamerina isa-tokantrano anareo rehetrarehetra zay manaraka amin'ny fandaharana. Ty karazana mofo ray ity moa zany dia mofo anisany afantarana nosy rahavavy ao Comores. Tsika Madagasikara koa tsy vahiny amin'izany. Indrindrandrindra izahay avy any amin'ny faritra avaratra. Les Malagasy en raffolent. Le goudj-goudj, qui veut dire pâte concentrée gluante, est au malagasy ce qu'est le pudding aux Européens. C'est une sorte de gâteau traditionnel élaboré à partir de farine de riz, du caramel, du sucre, de la cannelle ou autre épice que vous aimez et de lait de coco. On va d'abord mettre en place tous nos ingrédients et préparer la noix de coco. Regardons. Ny zavatra ilaina amin'izany dia maka isika voanio anankiray, asiana sira. Zany tsy maintsy afangaro amin'izany amin'izay izy mba matavitavy tsara. Ampiana hanitra koa manaraka izany, asiana cannelle ary mbola afaka misafidy ianao araka izay itiavanao azy amin'izay hanitra tianao isan-karazany afaka afangaro izany. Goudj-goudj ray volany zao no ataontsika. Ny zavatra miaraka amin'izany koba efatra kapoaka, kobam-bary io siramamy antsasaky-lao, cannelle antsasaky ny sotro, sira antsasaky ny sotro, dia hanitra zany ankoatran'izay izay itiavana azy. Dia anomboka zany tsika zao amin'ny fikarakarana azy. Ho vakitsika ty voanio ity. Rehefa mikiky voanio zany kikisana tsara avy amin'ny
ambony miditra tsikelikely atrany amin'ny farany anatiny fa tsy tonga dia tia no mitsofoka maro be ny olona tsy mahay mikiky voanio ary tsy tsindriana mafy izy aloha zany raha coco anankiray 15 minutes lany 15 à 10 minutes Zafazatra nisy anavosana anao patioza sahirana oh leroa salama raha izy olombelao tonanafatra tsy haiko misy amelana Zafazatra nisy anavosana anao patioza sahirana ty zany le voanio efa voakiky izy ty dia ny rano 4 litatra efa pare dia ataontsika tsikelikely ny famiazana ny voanio rehefa manao coco zany rano matimaty ihany no anaovana azy tsy maintsy mamaritra rano raha vao mandrano mangatsika zany izy dia mandry io taviny io tsy azo le tena zavatra ilaina aminazy satria taviny tena ilaina dia fiazana tsara mba hivoaka le taviny rehefa manao fetifety ao tokantrano dia manao godrogodro mamanay mbola zazazaza dia efa manomboka mianatra mikarokaro dia farany le izy nanjary asa satria rehefa fety aminay any tsy manao gâteau zany dia efa godrogodro gâteau du riz zay ny lazana an'ity le fanomanana raha fanomanana aloha amin'ny ankapobeny adiny ray lany tena lany satria zay zany coco ty efa kikisana mialoha dia ny bonbonnaire iny dia efa ataony coco efa vonona igny amin'izay tonga dia manao fa mandrapikenikeny adiny ray lany tanteraka izy ty zany asa maro maefa tsy maro tsy mahavita satria milalao afo mafana be ia zay ny tsy afitan'olo azy izy ty zany tena mampiavaka anay aloha maro amin'izao noho ny voanio lafo efa maro ny olona tsy mampiasa coco tonga dia rano fotsiny fa zay zany mampiasa coco zay ny mampiavaka anay amin'ny olo maro miaraka mihinana anao patioza tsy malana repotefaeky anao mivola zay azontsika zao ny rano coco anomboka amin'izay zany sika ampifangaro azy amin'ny koba dia ty rano coco ty zao asitsika caramel asina colorant zany hoe ty zany caramel namboarina siramamy dorana zay no anamboarana azy dorana lefa miravina siramamy dia tapohana rano dia avela mangotraka dia rehefa mangotraka elaela izy dia bataina dia mivadika caramel madity iny amin'izay no anaovana colorant godrogodro hiditra amin'ny fampifangarona zany tsika zao maka atsika caramel ny sasaka ny kaopy dia mampiasa spatule ty zany hikarokarona azy Zafazatra nisy anao sanana anao patioza sahirana oh safia mama asaela zao tsika hiditra amin'ny tena fandrahoana azy amin'izay afangaro aloha zany izy ty alaina siramamy atsasany tonga dia hoarotsako ato amin'ny koba 4 kapoaka izy iny dia asina sira so antsasaka ray sotro latsaka kely zany dia maka atsika cannelle antsasaka sotro Zafazatra
Ce gâteau est consommé quotidiennement par l'immense majorité des Malagasy, que ce soit en petit déjeuner, en collation ou en dessert, servi avec une tasse de thé ou du café ou du chocolat chaud. Éclectique et très accessible, le goudj-goudj est également une cuisine de rue qui se déguste à toute heure de la journée. On peut améliorer aussi cette recette selon votre goût. Ainsi, il peut aussi être agrémenté de vanille, véritable ressource naturelle de Madagascar. C'est un vrai délice. Tisane sakafo maraina aro café, dité, afaka atao goûter atoandro ary na amin'ny alina satria hitanao musulman any mantsy be musulman amin'ny rivariva mbola misotro dité reo dia mbola tiako no afangaro izy hiditra amin'ny fandrahoana zao tsika rehefa miravana tsara koba izy mitaingina iny dia hokarokarona miadana amin'ny afo mafimafy nasina menaka izy iny dia hokarokarona miadana eto eny asa fanaovana goudj-goudj zany amin'ny ankapobeny izy maro olona mahay hoe zao fanaovana azy fa le andany fotoana aminazy maro ny tsy mahavita tena maro satria le izy asa mila calme mandany fotoana satria ty zao mila faretana eto manodikodina ty mandra-paditiny satria mahay madity tsikelikely izy ty rehefa miakatra ny hafanana mahay ritra zao io mahay ritra dia rehefa tena ritra izy hidinana menaka ampina menaka ndray mpandeha voalohany aloha miankina amin'ny koba vary vao zany sarotsarotra anaovana goudj-goudj mitovy amandro vary vao amin'ny vilany moramoaka zany raha vao vary vao raha tsy tena efa olona efa zatra zany sarotsarotra manao azy mahatonga azy maimaina tsy ampy menaka tokony izy zany tokony mavoaka 50 pièces tsisy défaut izy amin'iny manapaka tsisy hoe mapilaka tsisy hoe simba zany normalement 50 pièces tena ny fahavalo fanaovana goudj-goudj dia ny aratsiny koba vary vao charbon ratsy afo zany baziny raha vao afo mirehitra tsara azon-drivotra tonga dia vetivety io mikambana efa manomboka masaka zany izy ty ary efa manomboka tegna mavesatra amin'izay zany le koba dia hoasintsika menaka izy rehefa avy eo dia saromana dia asiana afo amin'izay zany amboniny sarony dia averina taingana indray mandeha dia ny koba zany rehefa ho masaka lasa madity izy dia tena mavesatra mba mpalamalama azy dia asinantsika menaka kelikely efa azo hanina zany izy ohatran'ity fa mba azahoantsika le forme dia tohizansika indray mandeha zany le agnandro anazy dia rehefa mangatsika amin'izay izy dia igny amin'izay izy vao mety tapahana zany hoe efa afaka andramana efa azo hanina efa tsy zavatra manta fa efa masaka dia rapitso maraina izy vao mety loarina zao vita zany ny asantsika androany iny goudj-goudj ohatran'izao ny mamarana ny goudj-goudj rehefa ao anaty vilany asiana afo kely eo amin'ny vodiny ambany ary ny eo ambony asiana afo maromaro io zany tsy ho tapohana afo tsony fa io afo dia efa mahamasaka azy melevina tsikelikely io charbon ambony rako io
rehefa levona izy zay dia masaka le godrogodro anao mivolagna lezotsy-moi ombiana ko anao modety. L'exotisme de Madagascar n'est plus un fait inconnu du public et des amoureux de voyage et de découvertes. Notre pays, de par ses richesses naturelles, son climat aux saveurs de vacances et bien d'autres atouts locaux, tout comme sa gastronomie, attire les visiteurs d'ici et d'ailleurs. Ainsi bref, comme dans de nombreux pays dans le monde, l'art culinaire malagasy possède aussi ses pâtisseries qui donnent envie. Le gudj-gudj, un délice sucré, est une pâtisserie voisine de Ouagadougou comorien, au vu de leur forme identique et qui peut se savourer avec une tasse de chocolat chaud, d'un bon café ou encore du thé. Bon appétit, Mastumane! Safazatratsika miaraka mihinagna anao koa tsy roza tsy malana repote faheky anao mivolagna lezotsy-moi ombiana ko anao modety safazatratsika miaraka mihinagna anao koa tsy roza tsy zay moa zany dia manentana anareo avy lavitra na any amin'ny sisiny fa azo alefa ary zay koa afaka manao livraison à domicile satria izy ty zavatra tsy mora simba azo tehirizina tsara ka manentana anareo mba anao commande ato aminay ato amin'ny madame Nicole fa mandray commande foana zay isanandro asahelany anao asahelana asahelany anao anao mivolagna lezotsy-moi ombiana ko anao modety safazatratsika miaraka mihinagna anao koa tsy roza tsy malana repote faheky. Chaque pays et chaque région a ses propres particularités qui le distinguent par rapport aux autres. La culture et la gastronomie en font partie et constituent des atouts économiques pour un pays comme Madagascar. Grâce à des ingrédients bien sélectionnés et tout de l'île même, le gudj-gudj au coco et à la cannelle est très délicieux, donc une spécialité culinaire à essayer absolument pendant vos vacances ici. Je remercie vivement Madame Nicole de Pak 67 hectares d'avoir partagé gentiment avec nous la recette du bon gudj-gudj au coco et à la cannelle, tout en la souhaitant beaucoup de succès dans son projet. Je suis toujours heureuse d'avoir partagé ce thème de la semaine en votre compagnie. Sur ce les amis, on se retrouve dès la semaine prochaine pour un nouveau thème d'une nouvelle émission. Portez-vous bien, une bonne continuation avec les meilleures émissions de Canal Austral TV. À très bientôt. Mangiazione! safazatratsika miaraka mihinagna anao koa tsy roza tsy malana safia